mbola ilaina ve zany tompoko ilay firongony jabodirina ao anatin'ireo fiteonan-doro eo sa hoe tena mangady matapakahatra sy antso mariribilina tokoa ireo solotena sy hoe avy any amin'ny ratsy mangaiky isa tsokoajiny ireo. Io moa dia miainga foana amin'ny fametrahana les termes de référence. Inona moa le atao hoe firongony? Le firongony nge dia malagasy nahay namadika palitao, nahay nanaraka ny zavatra misy ary reo dia tadidio fa mbola raha mipiatsehatra raha politika eto amintsika dia mbola ny 9 isanjato reo olona reo. Mandainga zany tsika eto Madagasikara, zay foana moa na tonga amin'ny firenentsika miova ny lohany fa ny zava-misy dia mbola ny eo ihany ny eo mbola mahatra foana ny firenena. Ny azo atao hoe vahaolana hita sy traikefa tokony raha malala dia mifametrahana foana ny vina iraisana, satria rehefa mazava ny vina iraisana ireo olombelona malagasy reo dia anampy indrindrandrindra amin'ny fahatratrarana an'izay. Fa rehefa tsy mazava ny vina iraisana dia tadidio fa hitady foana ny intérêt izy, ny opportunité mety ho azony izy, ny zavatra hotratrany. Ka na mandeha io resaka concertation io rehefa tsy mazava tsara le TDR, rehefa tsy mazava tsara le vina tokony atongavana zany le vision 2000 d'ici 5 ans, hoe vision afaka ataontsika hoe vision 2030 2040 2080 zay vision zay zany tokony apetraka, satria rehefa mazava zay dia voasorotra ao anatin'ny sain'ny olona tsirairay avy na firongony araka ny filazanao anazy io na ny opportuniste io na ny rehetrarehetra hoe ino lalaka izorana dia mifanampytsika menakavy. Fa ny fitsipahanao an'ireo, ny fanaovana tsinitsinina an'ireo tsy miainga amina terme de référence mazava dia tadidio fa lasa sakan'ireo ny intérêt any foana mamaky anazy izay araka ny teneniko teo hoe ny 9 isanjato ny mpiandraikitra eo na reo mpiasa-panjakan'ireo na zany dia ao anatin'izay daholo. Ary zay zavatra zay raha vao tsy prendre en compte izy ny fiteny vazava hoe rehefa tsy raisina ao anatin'ny paramètre mba ahafahana mampandroso ny firenena dia tadidio fa tsy afaka androso mihitsy le firenena. Ka na iza ny olona teo amin'ny firenena teo tadidio fa efa nisy général teo, efa nisy amiral teo, capitaine lasa amiral, nisy généraux maromaro teo, nisy professeur teo, nisy opérateur teo, mbola manitra le firenentsika hatramin'izao. Ka zay zavatra zay mila jerena tsara foana hoe il faut se prendre en compte zany hoe itsika rehetrarehetra avy foana itsika rehetrarehetra nge dia ao anatina sambo anankiray. Ka rehefa tsy haitsika ny miaraka amin'ny rahina hoe io ny tanjona tiana tongavana hoe riny kapy hain'le mpitarika tsara mamoaka ny kapy iny amin'izay ntsika menakafy samy mitodika any fa tsy ny sasany mitodika any atsinanana, ny sasany mitodika any andrevana, ny sasany any ambany mamaky anazy dia manjary lasa tsy ampandrozo an'le firenena mihitsy. Ny zavatra niova fotsiny moa zany hoe hitantsika niova dia niova ny lohan'le fitondram-panjakana, niova vaovao le fitondram-panjakana tsy tao anatina fifidianana fa tonga dia tao anatina fa nomination ny ACC fotsiny zany hoe izy zany mpitondra amin'izao fotoana izao izay ao anatina firenena démocratique moa tsy zavatra valable zany. Raha malala foana moa ny zava-miseho eo atao amin'ny resaka géopolitique sy ny resaka diplomatie internationale zany eo foana ny hypocrisie ny firenena hafa, satria ny azy ny intérêt ny mamaky anazy fa tsy ny fanarahana ny tena mety rahalaina démocratique marina sy ny question d'éthique. Dia izay zavatra zay no anisan'ny nametrahana indrindra hoe tokony ny gestion courant le fitondrana zany aloha tokony apetraka amin'ny resaka gouvernement iny, fa le nomena dia manana mission izy hoe hitady ny ametraka ny anao ny concertation nationale ametraka an'izay concertation nationale zay mba ho tondrozotra ho tonga amin'ny ny fahatsarany ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy ho firenena faran'izay mahantra tsony ao anatin'ny 5 taona, ao anatin'ny 10 taona, ao anatin'ny 30 taona, ao anatin'ny 50 taona. Izay no ny andrasana. Efa ho fito volana moa le izy tsy mbola mazava tsara fa ohatrany hoe asa vonjy tavanandro daholo fotsiny zavatra natao hatramin'izay marina tokoa fa somary ohatrany nisatra zany raha oharina tamin'ny etaeta sy ny fangatahana fitakiana teny an-dalambe natongavana amin'izao fanavoazana izao. Tsy manana fahefana amin'izany aloha solombavam-bahoaka na ny olom-bafidina kely varavety ara nefa kosa alohan'ny nendrena sy safidianana zany dia sarotra ny mandainga fa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny rehevelona atoko ny arahana tamin'ny teo anivon'ny préfecture de police izay eo ambany fifehezan'ny ministère ny antany dia teo ihany koa ny chef district
izay nifampidinika niantso ireo tompona ndraiky zany no sosikevitra nanolotra ny am'le hoe alohan'ny irosona am'zany fifidianana zany ary tiako mariana aloha fa ny fifidianana dia tsy mbola misy na teo ara ny etaeta teny an-dalambe nivoaka tamin'ireny tolom-bahoaka tamin'ny taona lasa ireny a mbola misy olana kely amin'nisy ny lalàna ny am'izay le hoe tokony hofidiana tokoa hoe marina zay ny eteta mivoaka fa mila amboarina zany lalàna mifanitsy am'izay ahafahana mboroso am'izay ka dia raha ny vaovao re avelanivo ny tompona andraikitra tandrika azy dia hoe apetraka aloha vonjy maika ny sefim-pokotany hosoloana zany a izy rehetra eo ary zay koa nitakin'ny vahoaka nitakin'ny vahoaka zay ary akamaroany toko hoe 700 mahery 700 koatra ny zareo zay mipetraka eo dia mitaky daholo mihitsy hoe mila soloana satria be loatra ny zavatra tsy nandeha araka ny tokony ho izy a tsy nanao ny asa miaraka ny tokony ho izy ireo olona eo a be dia be fa tsy valapatrany am'izay fa dia fa manantena efa ho avy zany a ahafahana miroso amin'ny fanomanana na ny resaka biometrika ny resaka digitalisation resaka fanavaozana ny lisitra mifidy ny fiomanana amin'ny resaka fifidianana ny resaka processus électoral rehetra rehefa niova ny aniveseny niova dia manana ndraikitra lehibe ny anivo vokotany a ka mila olona tsy mitanila mila olona mahitsy manao ny asany mba ho tombontsoa mbahoaka iraisana no apetraka fa tsy sotrany mialatsiny tsy sotrany teo ny teo a ndray tsy kombakomba tamina mpitondra nanao a izay rehetra azo natao a ampandanina ny kandida izay tianareo a ilanina efa nanambara ny filohampanjakana ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny fanamoaka moa zany fanomeza tsy fanomezan-dalana fanomezam-pahefana ny anomezana andorana ny fitariana anisan'ny fitariana zay a fikonan-dopielina zay tamin'ny fasivy amby folo ny volana novambra tamin'ny taona lasa 2024 dia efa ao anatiny izy zany namafisiny zany tamin'ny alalany fanampam-pavahana zay natarana ary ho faranana androany ilay atrikasa natao teny akadikely dia efa mandeha ilay izy amin'ny volana jona iny efa nisy ny daty fafaritra ny tsy priany zany tsy ady amiko satria nanatrika ihany fotsiny a tamin'ny fotoana fanokafana sy nanaovana ny fanambarana efa iroso efa hanomboka zany ny fikonan-dopirenena entanina ny rehetra zay ny zavatra tsara pitaina amin'ny vahoaka malagasy le fikambanana isan-tsokajiny a toko politika zay tandrify an'izay hoe mandraisan-jara mavitrika ento ny hevitrao isy ny ady hevitrao aorina ny ady hevitra sy ny dinidinika misy ny fehikevitra zay voaka izany no entina ho andrafetana ny tolotra constitution na inona tiviteny azy lampandrenana ahafahany malagasy misafidy rehefa aveo dia miakina amin'ny rehetra io e miakina amin'ny sosikevitra zay miainga eo arakaraky ny fehikevitra zay mivoaka dia tsika rehetra tompona andraikitra fa sao dia mantsy dia hoe tsy nanatrika aveo nefa mitaraina manome tsy ny hafa tonga afa efa mazava ny solidalana amin'izao efa misy ny tetiandro napetraka araky ny teniko teo manomboka amin'ity volana jona ity dia efa misy zany marina ny tanora raha fa nisy ny karakarain'ny tanora tamin'ny volana lasa iny a dia mbola andray anjara efa tsy renindrery lizy fa samy manao mitandrify azy ny rehetra ao ny tanora ao any keo sany ministera ny zay tarihan'ny ministra ihany karazafy manatsoa ny ao anivan'ny ministera zay mikarakara zany dia eo koa mifanampy aminy a arak'izay rehefa tena ke famomezam-pahefana nomeny ny fitondrana fanavaozana ny FFKM satria maninona moa ny FFKM ny FFKM ny ray aman-dreny ara-panahy ny FFKM ny tsy mitanila ny FFKM mino a ary tena manantena sy resy lahatrany amin'izay a fa tsy sanatria ho voareborebo ny sasany na voavidy vola tsy ho azonao amin'izany le ray aman-dreny reo dia mino fa izotra araka ny tokony izy zany a rehefa mandray anjara ny rehetra mba tsy hifanometsiny aoriana hoe tokony zao sy tokony zao rehefa tsy mandray anjara reo dia na mandiso ianao a anatin'izany